eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ary tena misaotra azy tokoa satria mbola nataony velonaina toy izao ary mbola nataony ihany koa natratra ny taona 17 mariana aloha fa matoa nataon'Andriamanitra velonaina toy izao isika ary nataony nahatratra an'izao taona vaovao 17 izao satria misy zavatra tian'Andriamanitra atongavanao tsy tonga ho azy fotsiny am'izao akory ny zavatra rehetra fa ho amin'ny tanjon'Andriamanitra avokoa noho izany miarahaba anareo rehetra mpanaraka zao fandarana izao ny tenanay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana refi androndra kely miarahaba anareo izahay no zao natratrarantsika ny taona vaovao 17 izao ka hoy iaho hoe ny fiadanana ny fitsaharana ny fiainana be dehibe ny fahasoavan'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra aminareo avokoa izany rehetra izany am'izao taona vaovao diavintsika izao satria efa nataon'Andriamanitra natratra ny taona vaovao isika dia andao anokana fotoana anaovana vavaka fisaorana isika rehetra tompoko ivavaka fisaorana an'Andriamanitra io ary ivavaka ihany koa isika ka ametraka ny afatra androany izay entiko ho anareo mba hoe ho ambany fitarin'ny fanay masina ka tonga hery lehibe ho anareo zany afatra izany aondreo lohantsika tompoko ry Andriamanitra rainay malala rainay masina zay any an-danitra misaotra anao zahay misaotra fa mbola nataonao velonaina ka natratra an'izao taona 17 izao mino ary matoky zahay tompo fa misy zavatra tianao atongavanao matoa nataonao velonaina izay matoa nataonao natratra nyty taona ity izahay koa dia matoky ny fiasanao magaga eo amin'ny fiainanay zahay mandrity ty taona 17 ity ary androany Andriamanitra hitondra ny afatrao ny mpanomponao amindrao fo izy aoka ny fanainao hoe ho amin'ny mpanomponao hoe ho amin'ny teny zay mbara mpanomponao ka tonga hery lehibe ho an'ny rehetra ny afatra entina androany ho fahasoavana ho an'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zany vavaka izany misaotra raikeo amena ny dera ny aja ary ny voninatrany dia ho an'Andriamanitra ireryany eny ary tompoko iroso hitondra ny afatra avy amin'Andriamanitra ho anareo am'izay aza ao raiso obonane ho anareo ity afatra entiko androany ity raha misy baiboly azy eny aminao dia sokafy ao amin'ny Korintiana 2:5 tenin'Andriamanitra zay fa nambarako matetetika izy ity ary enoko fa ainao tsara ihany koa Korintiana 2:5 toy zao voasoratra koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-bo avao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo averiko tenenina lay teny koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-bo avao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo eno tsara zao fanazavana entiko zao matetika anisan'ny zavatra tena irin'ny olona rehefa tonga ny taona vaovao de ity ny fiovana ho amin'ny tsara sy ny fananana fiainana vaovao ilay fiainana tsara matehidera io fiainana vaovao lazaiko io raha mpifoka sy mpisolotoka ohatra le raim-pianakaviana dia mirary sy mitsodrano ho azy avokoa ny vady aman-janany ny ankohonany mba ho lasa vaovao izy amin'io taona zay vaovao diavin'io tianana
fiainana vaovao, tianana fiainana miova ny mpianakavy riavana malala. Raha manana zanaka maditry ny ray ny ray aman-dreny de mitovy am'ilay teo ihany ny zavatra iriny ho tonga eo am'ilay zanaka, ho lasa zanaka endry ary ho lasa zanaka manana fiainana vaovao na tantara vaovao mba ho fiderana sy ho voninahitry ny mpianakavy. Mivavaka mihitsy ny ray aman-dreny mba ho tonga am'izany ny zanany naterana satria efa tsy zakany intsony ny zavatra ratsy nasehoan'le zanaka nandrisin'ny taona maro. Eny hatramin'ny lafin'ny fitiavana, fanambadiana, tokantrano azy ho an'ireo olona zay manana olana de maniry fantatra ary mivavaka mafy mihitsy izy mba ho lasa nanaraka an'iny taona lasa iny ny ratsy rehetra, ny korontana, ny disadisa nisy teo aminy hatram'izay ka ho zavatra tsara am'izay no iseho eo aminy am'izao taona vaovao 17 izao. Tianana fiainana vaovao ny olona, zay no marina tompoko. Tianana fiainana mamy sy tsara ny olona, fiainana mamy sy tsara ombany fiadanana. Riavanao tsara lay fanirina ka hoy aho hoe ho tanteraka aminao ane zany am'izao taona vaovao 17 zay diavintsika mianakavy izao. Fa ny zavatra hitako sy tsapako anefa de izao, maniry tokoa ny olona ary mahavita manao vavaka mihitsy mba ho tanteraka ny zavatra iriny fa saingity lasa ny andro, lasa ny volana ary tapitra ihany ny taona fa ny teo ihany ny teo, tsy misy zavatra miova. Zany matetika zavatra tsy tsapan'ny olona, tsy kiariky ny olona hatram'izay taona maro ny fandimby izay. Ny any sasany azy arakaraky ny andehanan'ny andro sy ny volana ary ny taona dia tsapany hoe miaratsy sy miaratsy tantara-piainana, toa reny olona totombitana ireny no fatsapany ny momba azy. Tsy fantatro fa na mety mitovitovy am'izany zavatra manjoanao am'izao fotoana izao, angamba mety mitovitovy am'izany zavatra manjoanao. Ry havana, ry mpiaino ajainao, hoy aho aminao am'ty androandroany ity am'izao taona vaovao zao, zay le bonane zay tononoko eo aminao. Aza kivikivy, aza mitanondrika izany ianao am'izao ianao manitsika ny taona vaovao zao. Afaka no tanteraka ny fanirinao tompoko, afaka ny ova ny tantara-piainanao tompoko. Noho zany ekeo areso zao torohevitra entiko anao zao am'izao taona vaovao diavintsika izao. Voalohany, aorenao am' Jesosy Kristy ny finoanao fa izy no mpamonjy ary mpamonjy ny zanak'olombelona rehetra, anisan'izany ianao zay mahita sy mandrea am'ty androany ity. Araka voalasan'ny baiboly mantsy fa nirahan'Andriamanitra hoe ty ambonin'ny tany ny tombo Jesosy mba amonjy ny fanahintsika ary mba amonjy sy anafaka ny olona am'ireo olana rehetra zay mahazo azy, na manahoana sy manahoana zany olana zany, na manahoana sy manahoana ny heriny zany olana zany. Tena sitrak'Andriamanitra mihitsy ny anovan'ny fiainatsika ratsy ho lasa tsara ary vitany zany. Ary amin'ny lafin-javatra rehetra io resako aminao io. Raha mitaonanao ho am'izany eo de aza raisino toy ny efa hainao, efa fantatrao ny am'izany, aza raisino tahaka izany. Fa atao zay anananao antoka fa nahazo toerana ao aminao Jesosy ary ianao nahazo toerana ao am' Jesosy, ianao ao aminy ary izy kosa ao aminao. Araky ny volasan'ny baiboly mantsy
raha tena tonga ao amin'ny olona Jesosy Kristy, raha tena tonga ao amin'ny olona Jesosy Kristy dia azo antoka fa tsy maintsy ho lasa olom-baovao zany olo zany. Zay ny dikan'ilay teny no vakina tery aloha Korintianina faharoa toko 5:7-8 manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo. Ka rehefa tonga vaovao ianao de zay zany le fanirenao tianao ho tanteraka eo amin'ny fiainanao manokana am'izao taona diavintsika izao. Tonga olom-baovao le olona satria Andriamanitra no miasa ao aminy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dingana voalohany zay, dingana voalohany zay. Faharoa, matetika ho ia ny fisina fanaratsy eo amin'ny olona iray na eo amin'ny fianakaviana iray na eo amin'ny taranaka anankiray no fototra mahatonga ny fiainan'ny olona tsy mety misy fiovana mihitsy. Te hiova le olona fa tsy afaka miova. Tamin'ny vao tapabolany lasa zay dia tafarisaka tamina fianakaviana anankiray reny mpianakaviana anankiray, de ny tantara tamiko izy mikasiany amin'ny olana sedrainy ao anatin'ny tokantranony ao satria manana toetra ratsy, manana fitondratena ratsy, manana fahazaran-dratsy lay lehilahy vadiny. De ivadika io pastera hitako tena hoe te hiova, matsapa hoe tsy nety nataony, ratsy nataony, te hiova izy ary mahavita miankoko any atreko mihitsy izy manao fifona mitomany, fa tsy mety afaka izy pastera, tsy mety afaka izy androany izy manao fifonana mitomany, fa afaka andro vitsivitsy de verenany ihany iny zavatra nanaovany fifonana sy fitomanina iny. Zany no zava-misy satria lay fanahy ratsy no mbola mitoetra ao anatiny, mitoetra eo amin'ny fiainan'le olona. Eny na dia efa nroso tam'le dingana voalohany aza le olona, zany hoe efa nandray an' Jesosy, efa manana an' Jesosy, de tsy afaka ny tonga olom-baovao zany mihitsy izy raha ohatra ka mbola ao anatiny na mbola ao amin'ny tokantranony ny fanahy ratsy. Ny fanahy ratsy zay mbola tavela eo amin'ny olona anankiray tompoko dia tsy amelan'ny olona zay efa niroso tamin'ny dingana voalohany mba atsapa zany antsoina hoe fiainana vaovao na tantara vaovao zany. Tsy maintsy anao ny ataony eny foana ny fanahy ratsy zay mbola nahazo toerana ao amin'ny olona na ao amin'ny tokantran'ny olona. Efa nandray an' Jesosy le olona, zava-dehibe zany. Efa manompo an'Andriamanitra le olona, zava-dehibe zany. Efa mivavaka be ihany koa le olona, zava-dehibe zany. Faraky ny teniko teo hoe tsy avelan'ilay fanahy ratsy anana fiainana vaovao zany izy. Vitan'ilay devoly, vitany ny manosika an'le olona anana toetra ratsy na natoepo ratsy. Tapoka be mihitsy no isehony zany toetra ratsy na toepo ratsy eo amin'ny olo zany rehefa anao ny ataony ny devoly. Vitan'ilay devoly, vitan'ny devoly ny mitona azy anotana anao tsy fanao. Vitan'ilay devoly ihany koa ny mitondra olana satravana ao amin'ilay olona. Tena ratsy toetra ke ny devoly ry mpiainy malala tena ratsy toetra, tena ratsy saina. Ary zay no antony mahatonga mampahafantatra anareo fa ny fisina fanahy ratsy mbola tavela ao anatin'ny olona, na mbola tavela ao amin'ny tokantran'ny olona, na mbola tavela ao amin'ny fianakaviana ray, na mbola tavela eo amin'ny taranaka anankiray no mahatonga ny fiainan'le olona tsy mety lasa olom-baovao zany mihitsy. Araka nambarako tery aloha hoe na de efa tonga atao amin' Jesosy ary izy de tsy avelany zany fanahy ratsy zany anana fiainana vaovao. Noho zany aza angatanandro fa ataovy zay ialan'ny fanahy ratsy ao aminao, ataovy zay ialan'ny fanahy ratsy iala ao amin'ny tokantranonao, ataovy zay ialan'ny fanahy ratsy iala am'izay zavatra rehetra ataonao. Hitantara zavatra roa aminareo nge aho hoe mba ho azonao tsara mihitsy ny tiako ambara am'izao androany izao. Ndre mandeha misy lehilahy anankiray zay nanana fiainana tia misolo toka.
tia mihina toka de nanapa-kevitra nano tena ho any jesosy io lehilahy io satria miezaka foana ny vadiny mba hitona azy hivavaka mba hitona azy mba ho any jesosy hitona azy mba anompan'andriamanitra de toka tokoa le lehilahy ary tena mivavaka fony rehetra tokoa le lehilahy miparticipe amy zavatra rehetra tao anatin'ny fiangonana izy na inona fanentanana na inona famporisiana fa ny olana mindro kely teo amy fiainan'ity lehilahy ity de izy tsy mety afaka amin'ny fisotrona toka ary mahita fomba sy lalana isotrona toka foana izy na de tsy miala vola azy de tam'izany fotoana zany le pasteura namanay de nananatra azy nanitsy azy nanorefitra azy satria tanjo le mpanompon'andriamanitra de hoe ty lehilahy zay efa mivavaka ato amy fiangonana misy a ty lehilahy zay efa nanapa-kevitra hoe anolo tena ho any jesosy ity de mahiriny hoe ho tonga olom-baovao ho vavolombelon'ny herin'andriamanitra miasa kanefa na de zany azy de tsy niova mihitsy ty lehilahy ity fa misotro foana izy ary na de amin'ny andro zay aminjana fotoam-pivavana azy dia mbola mahita fomba isotrona toka foana izy amin'io am-piangonana tena mba hoe manompo ny tombo tsara fa zay ny zava-misy taty afara azy de nomen'ilay mpanompon'andriamanitra namana iandraikitra izy to anatin'ny fiangonana satria mahay mitendry zava-maneno izy de niotendrena mba hitendry clavier de mba hiaraka am'ireo mpidera ao anaty fiangonana izy fa na izany ary tsy nety afaka tamin'ny fisotrona mihitsy izy ao anatin'ny fanaovana répétition ohatra de fa misy fofotoka be ao am-bavana ao anatin'ny fotoam-pivavana zay hiteranany tompo de misy fofotoka be ao am-bavana de farany najanona mihitsy izy satria tsy mety olona tahaky zany no mandray andraikitra ao anaty fiangonana de najanona de tsy niova mihitsy izy tateorina tsy faly le pastera ny am'ilay zavatra seony de nanapa-kevitra le pastera tam'izany hoe angamba ny tsara esorina tam-piangonana ty lehilahy ity tsara roana angamba fa manala baraka mamenatra tsy mame vonatry ny asin'andriamanitra de tao anatin'izay indrindra isaorany ny tompo fa nahazo afatra avy amin'andriamanitra le mpanompon'andriamanitra ka zao ny teny nataon'andriamanitra tam'le mpanompony hoe tsy izy no roanao fa ny fanay ratsy ao aminy no tokony roanao de natao mivavaka ho an'io lehilahy io de raina ny tompo omena voninahitra andriamanitra fa taorina fanafahana natao azy dia afaka tanteraka izy tsy hitiny intsony na ny fofon'le toka azy ary de tonga olom-baovao izy afaka nijory vavolombelona izy ka hitanao am'izany riavana fa ny fanay ratsy zany raha mbola mitoetra amin'ny olona mitoetra amin'ny tokantran'ny olona mitoetra amin'ny fianakaviana ray na taranaka anankiray raha mbola ao izy dia tsy maintsy manosika an'le olona mba anao ny sitrapony devoly ary zay mahatonga le olona tsy afaka ny ho tonga olom-baovao mihitsy fa telo anisan'ny zavatra tena lehibe ity ambarako manaraky ity ny fandraisana tsodrano ataon'ny mpanompon'andriamanitra ny fandraisana tsodrano ataon'ny mpanompon'andriamanitra raha ohatra ka resy lahatra ianao ary manaiky fa mpanompon'andriamanitra izay de asainay manokana ianao ianareo na aiza naiza ny toerana misy anareo na akaiky na lavitra ho avy amin'ny alahady fa 8 ny volana janoary taona 17 alahady maraina io fotoana io fidirana fitora sasany fidirana voalohany miditra amin'ny 10 ny fidirana 2 manasanareo zay mba ho avy satria hitsodrany olona rehetra zay ho avy ao ny tenanay amin'ny hoandro io minsy matoky izahay fa nitsodrano zay tonono ny vavanay mpanompon'andriamanitra voaositr'andriamanitra amin'io alahady maraina io alahady maraina fa 8 ny volana janoary io dia raisin'andriamanitra ho tonony teniny ary ho ataony tanteraka tokoa eno tsara nke ny fampianarana na fanazavana mikasiany amin'ny mahazava-dehibe ny tsodrano entiko am'izao fotoana zao hoe ao amin'ny Genesis 7:20 zao de ahitana tantara anankiray manambarany mahazava-dehibe ny tsodrano toy zao ny voala zao niteraka zazalahy 2
lehilahy anankiray atao hoe Isaka. Ka rehefa antitra izy dia tapa-kevitra fa hitsodrano ny lahy matony lay atao hoe Esau. Tapa-kevitra ny hitsodrano ny lahy matony izy satria fantany fa hiantoka ny hoaviny lahy matony ny tsodrano zay ataony. Hoy izy tam'izany, ino tsara ke voasoratra Genesis 7:20 hatramin'ny 14. Ary rehefa antitra Isaka ary pahina ny masony ka tsy nahita dia niantso an'i Esau lahy matony izy ka nanao taminy hoe anaka. Aroa izy taminy, inty ao, aroa izy, indro efa antitra ao ka tsy fantatro zay andro afatesako. Ko ankehitriny masina ianao, alao ny fitifiranao dia ny tranonjany tsipikanao sy ny tsipikanao ary makanesany atsa ka iazao ao. Ary anao vy ampy aho arak'ilay tiako ka eto aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahiko rano anao dieny tsy mbola maty ao. Mazava ny voasoratra. Zany tantara tapa-voalohany zany zao de manambara fa zava-dehibe tamin'ny Isaka ny tsodrano ataony ho an'ny zanany. Tsapany Rebeka vadiny ihany koa ny mahazava-dehibe ny tsodrano. Ka rehefa nandre ny sofiny Rebeka fa hitsodrano any Esau zanany lahy matoa Isaka vadiny, dia nampiantso an Jakoba zanany faharoa i Rebeka reniny satria tiany ho an'ny Jakoba lay tsodrano fa tsy ho an'ny Esau lay matofo. Zao voalaza amin'ny Genesis 7:15. Ary Rebeka nandre amin'ny Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy dia lasa nakany an-tsay Esau nitady aza hoentiny. Ary Rebeka niteny tamin'ny Jakoba zanany lahy ka nanao hoe indro efa reko ny rainao niteny tamin'ny Esau rahalanao nanao hoe iazao ao ka anao avy any-py hoaniko dia hitsodrano anao ao eo anatreny Jehova dia tsy mbola maty ao. Ko ankehitriny anaka, arao ny teniko am'izay asiako ataonao, makanisa kely any amin'ny ondra manosoka analao zanak'osy roa ao dia ataoko any-py ho andrianao arak'izay tiany zany ary de hoentinao any amin'ny rainao hoanina mba hitsofa ny ranonao dieny tsy mbola maty izy. Hitanao am'izany ihany koa riavina fa tena zava-dehibe ny tsodrano atao mpanompon'Andriamanitra voaositra. Toy zao ihany koa no voalaza rehefa nahazo teny avy tamin'ny Isaka rainy Esau fa hitsodrano azy Isaka de lasa nandeha izy, nandeha niaza mba anaovany sakafo le rainy, mba anaovany any-py le rainy satria zava-dehibe taminy tsodrano hoe ho tanterako ny fangatany kaiky mba afako mandray tsodrano tsara avy any aminy. Genesis 7:15 voalaza. Ary dia lasa nakany amin'ny an-tsay Esau nitady aza ho an'ny rainy. Fa tena raharaha de ity lasa ny Jakoba lay tsodrano de vo ankona Esau ka natonga azy nitaraina mafy tamin'ny rainy hoe mba atsofo rano re aho hoe zay ny voalaza amin'ny 14:30. Tsy mba nitahiry tsodrano avy ianao rikako zay ny voalaza amin'ny 9:30. Tsodrano ray ihany va no anao rikako mba atsofo rano re aho hoe zay ny voalaza amin'ny 9:30. Ary farany aza de voalaza fa nanandratra ny feony Jakoba ka nitomany 9:30 milaza zay. Zany rehetrarehetra zany diavana malalo dia manambara fa zava-dehibe ny tsodrano, manalanjany ny tsodrano satria hiantoka ny hoavy ray manontolo mihitsy ny tsodrano zay ataona mpanompon'Andriamanitra. Riavana ianareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana zao, zava-dehibe ny tsodrano tompoko. Ny finoanay araky ny fanambarako taminao teo aloha de izao ho amarin'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra tanteraka ary raisin'Andriamanitra tahaka ny teny mihitsy ny tsodrano zay ataonay amin'ny alahady 9 volana janoary taona 2022 io alahady maraina io. Zava-dehibe ny
nandraisanao an jesosy tena zava-dehibe zava-dehibe ny anliana ny fanaratsy zay fototra matonga fiainany olona tsy afaka olom-baovao mihitsy zava-dehibe zany fa zava-dehibe tena zava-dehibe ny andraisanao tsodrano zay ataon'ny mpanompon'andriamanitra toko telo mamasan'andro reo voalazako reo riavana malala noho zany manasanareo tsy raray avy isam-batan'olona isam-pianakaviana isa taranaka ianareo zay eto Tananarivo na manodidina Tananarivo eny na de lavitra ary misy anareo de hoy aho hoe tongava mihitsy amin'ny olahady favalo ny volana janoary taona 17 io tongava ao amin'ny fiangonana Refia Androndrakely satria ao le toerana zay itsofako rano anareo matoa manasa anareo satria fantatro zay lazain'ny baiboly fantatro ny mahazava-dehibe ny tsodrano fantatro fa iantoka ny hoavinao mandritra ny taona 17 ny tsodrano zay ataoko tena iantoka ny hoavinao raha ohatra moa ka isandreo le efa tena nyray an' jesosy ianao isandreo olona zay vonina ihany ko anilika amin'ny fanaratsy tsy hitoetra fiainanao azo antoka riavana fa dia ho amarin'andriamanitra ary ho tanteran'andriamanitra eo amin'ny fiainanao mitsodrano zay ho ataoko zay ataonay ka dia tokava tompoko amafisiko zany io voasoratra eo le fotoana alady maraina fidirana voalohany amin'ny fitora sasany alady maraina ihany ko fidirana faharoa amin'ny folora am'ireo toam-pihavana alady maraina fidirana voalohany sy faharoa reo zany no anokananay fotoana itsofana rano anareo tongava aza tara mihitsy asehoy an'andriamanitra ny etaetanao sy ny finonao fa andray fahasoavana ianao amin'ny hoandro tompoko raha misy mo zavatra tiana ho antanina de afaka miantso a any telefona ianao io voasoratra io a ny telefona ahafantsika mifandray am'izao fotoana zao aza dia anokana fotoana anaovana vavaka ho anareo ao ivavaka ao mba amindra fo aminareo tsiraray avy ny tompoandriamanitra ka tsy ho azotsampina mihitsy ny fatogavanareo amin'ny oalady fa 20 volana janoary io tsy ho azotsampina fa tena ho tonga tokoa ianareo ary matoika fa ianareo tonga io sitrak'andriamanitra ny voninanatrany ho an'andriamanitra irery any raha sanatria kosa ka marary ianao am'izao fotoana zao de apetrao fatra misy marary ny tanana ary amy anaran' jesosy matotry fa ho sitrana ianao ho afaka ny retina eo amin'ny fiainanao milonaovako vavaka de mba hijoro vavolombelona kely aminareo ao mikasiany amin'io fanasitranana zay ataoko am'izao fotoana zao io vao rotokobolany lasy zay de nisy olona niantso any telefona olona mipetraka any amin'iny latsinainy bakaro iny ary mbola mandeha tongotra lavitra ary izy vo tonga ao amin'ny latsinainy bakaro de niantso any telefona izy mba te hoany aminao a pastera mba te hitanao a mba hitahita zao fiangonana misy anao zao a fa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny torotenina ataonao ao izy izy de tantarainy hoe folo-taona zay ozy izy no narariko folo-taona tamin'ny taona farantaona 19 folo-taona no narariko efa notsabona tatsy teroa efa karakara narak' zay azo atao fa tsy netsisitrana mihitsy fa rehefa nandre ny toroteninao foana pasterozy nandre ny toroteninao dia nistran'andriamanitra no afan'andriamanitra ary zany no mahatonga hoe te ahitanao a te ho tongany am'zay zany fiangonanao zany efa otambavaka pastera satria mbola lavitra be ny alatsina bakaro no misy azy riavanao inona manakana anao tsy andray fanasitrana tahaky zany am'ty androandroany ety apetrao ny fonao tananao ivavakytsika ry tompoandriamanitra raiky tsy to raiky malala raiky masa zay ny an-danitra misotranao ao fa afaka nanambarany teninao a tam'ty androandroany ety misotranao ao fa afaka ny zarabonany eo amin'ny olonao de ny fahatongavany anana fiainana vaovao am'izao taona 17 zao ary mivavaka aminao ao am'izao fo ny tsiraray avy mba tsy ho azo tsampona mba tsy voasakatsakana ny fahatongavany amin'ny alady fa 20 volana janoary taona 17 io
mba ho tonga daholo re olona zay tianao andray nitsodrana fa tia mpanomponao, mba ho tonga daholo amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsym-panao sakana mpamily vily lalana miala tanteraka amin'ny olona izany. Tompo zay tonga amin'ny andro io de andray fahasoavana tokoa omena voninahitra ianao, ary zay rehetra marary am'izao taona vaovao zao andreo fo izy, satria sitraka ao ny anasitrana azy, sitraka ao ny ampiasa mpanomponao ho fanasitrana ny marary. Ko amin'ny anaran'i Jesosy mandidi ny aretina mandidi ny fanamafarofy mba hiala tanteraka amin'ny tenany olona. Sitrahako amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra zay marary na manao sy manahoana ny aretina sy ny herina, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra raiko lehibe ny fahasoavanao, fahasoavana ny fiainanay mandritra ty taona 7 ity amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo, halleloia, amen. Zay zany tompoko no afatra nentina ho atsika tamin'ity androandroany atyka dia misaotra n'Andriamanitra isika noho ny androandroany, misaotra n'Andriamanitra isika noho zay afatra zay ary mbola misaotra n'Andriamanitra sady isika satria anisandreo olona ho tomin'Andriamanitra ary voataonany amonjy an'io fotoana dehibe am'le hoity ianao. Nidira sy niajara ny voninahitra ho an'Andriamanitra iriariany manao mandra-piaona veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndrakely.